Nentiny any Ampasana nosoratan'ny akon'ny voary ovelomin'ny olo miajany ireny saloy anjariliva miaraka amin'ny lemeka sy arliva roalan ramanantsonina ndray feo anjariliva ny nanatotosa eto moa zany le misy androvony ty le farmasina torony aleo fa atsoko amin'izay ary izy Soe misaotra arabaina tonga soa avy any andafy misaotra indrindra tsy lavitra eto ny trano Ndao ary mandroso izy misaotra indrindra nyfankahita ihany tsika na dia efa ela aza tsy nifandray tsony ny fahazazana nafinaritra aloha dia tsy adino mihitsy na izany azy eny ary fa mandroso zay moa efa nifindry aty anala mahitsy aty indray satria nahavita nyity trano tiako sady malalaka kosa izy zany tokotany malalaka be ihany koa ka inona ny vaovao hatrizay ela be tsy niaonan'izay eny an-dalana angia dia mametsovetso ny fahazazantsika feno fahasambarany ireny tena tsy adiniko mandrak'izay mihitsy feno sambarana tokoa ny fahazazantsika efa niofo zany ankehitriny to adiny daholo fa nirotorotom-piainana ankehitriny sisa mitoetra kosa ny fahatsiarovana dia tsy maty fa ampolalandava ka mitondra tsikitsiky sy aravony izy rehefa mieritreritra azy resaka efa taloha zany inona moa ny idirany amin'ny ankehitriny misy idirany ka mitondra valiny izy tsaronao ve ohatra tsika le niazakazaka ny anaty bozaka mitady ravina isan-karazany dia miezaka lalandava mba hoe hikariko an'izay ravina tsy anana an'le namana ny fampiasam-batana vita ny fampiasan-tsaina vita tsy mamanelongelona ny ray aman-dreny hoe ividiany kilalao ohatran'izao zay kilalao tsy mba nielam-bolana dia vareventy aza itovizan'ny mpanana sy ny tsy manana ny kilalao ka samy afaka misitraka ny rehetra tam'izany tsy mba nisy an'izany hoe mipitrapitra tsy manana kilalao zany fa samy faly samy korana mahafinaritra angeny mieritreritra an'izany no anina azy efa manahirana mieritreritra azy ka iza indray ny everinao mbola metsovetso zany fahatsiarovana efa lasa zany tsy zatsony aloha ny eritreritra an'izany fa tena hitako ny ova mihitsy vony sady tena hita tokoa fa tsy mitondra hafaliana ho azy akory zany nakaiza re reny fofalifaly fahiny reny fa naninona ary izy aleo avadika ny resaka ka aleo fifaliana ny fampizarana eto zara sa tafahoana ihany to lasa saina be ho asy mieritreritra an'izay amalifaly ny fonao mihitsy nge za eto io hoe tianao ve reto zavatra nentiko anao reto andraso ty misy kiraro mino fa tianao izy ty tena ko iry veritable io andray ty
tena tiako be mihitsiny. Zany tena tiako ty sendra. Hoe andramako kely. Andramo mihitsy aloha tena mety. Tsara be. Tena mety fa misaotra tena mankasitraka. Tena faly be. Tena faly. Tena faly ary sendra fa misaotra indrindra. Iny tsisy fisaorana ka. Ataoko mipotsaka indray vao masony kiala maheva mpifaninana amiko iny mahita an'ity. Aiza izy nahita kiraro avo lenta ohatry tony. Zay tsy ahita mitovy an'ity ianao ry kiala maheva importé ny aty. Tompo, fa de tena niova mihitsy ange fony ty ankehitriny. Fifaninanana ihaingo no mameno ny fony sy ny sainy. Tena niova. Niova nanaraka an'izany ny fihetsiny rehetra. Fa hono ary sendra? Nitondra akanjo ako ve ianao? Tena nitondra mihitsy indray. Nataoko mifanentana amin'iny kiraro iny aminao iny. Ensemble miaraka mihitsy ty akanjo ty sy ny kiraro iny ka. Tena misaotra anao. Tena tsara. Tena tsara tarehy mihitsy na sora-damba aza. Na ny haingo nanaovany azy. Ho rarakivy mihitsy aloha iny maheva iny raha mahita manao an'reto ensemble reto. Mbola aiza nefa hatr'izay kiala jejo fahaviny mampidera ny haingony. Ankehitriny de anjarako indray zao mampidera aminy. Tsy androko izay ahatonga ny alahady anaovako andreto marina. Fa manana namana tokoa aloha manana anao Tena faly afa tavaverina soma tsara avany an-dafy ianao. Zany Very namana ange nandritra izay antaona tsy naty ataonao zay. Iny faly mifankahita indray tsika. De ho averintsika indray reny fiarahana mamy fony fahaza azy ireny. Fa baka nga zany mitsaitsaika ny antohatra an'izany. Za mihitsy ty rineny misy tadiavanao ananga? Avinge tianao prezanteko amin'ny sendra namako Manahoana ianao tompoko? Manahoana? Izy mipako zanako vavy ry sendra. Vavy tokako izy. Efa nalabaka izy fa jery zandriny kosa nefa classe de première. Efa tovovavy mahafatifaty kosa bako Afaka mandeha ianao. Ao fa raisiko eny amin'ny farany bus 192 eny Lasory ianao fa tsy lavitra eo ny tranonay. Vao vita sakafo ianao de mandeha de mibipa rehefa tonga eny Mandrosoa ianao ry bako fa ato no misy anay mandrosoa. Ay, tena tranom-bazaha mihitsy anie izy zany Zany ve? So fa nalainao fa tsy nieritreretiko mihitsy hoe zao trano luxe be zao no misy anareo. Zany Sady jereo ange ny zaridaina fa ohatran'ireny any an-dafy ireny mihitsy Zany no hoe Ary vao maika tranom-bazaha ato anatiny. Zany ve? Ay ve fa zany vadinao hitako amin'io sary mariazy amin'ny rindrina io. Fa reto zanaka amin'ny rahavavy reto kosa aloha de tena vazaha be navela teo mihitsy. Kay ve ianao manan-karena be ohatran'izao nefa de tsy ompiaina sady tsy be haingitraingitra. Sambatra ianao olona ambony nefa manana fanetretena lehibe. Fijerinao ihany zany fa mbola lavitra de lavitra raha oharina amin'ny fanetretenan'i Jesosy zanak'Andriamanitra. Mpanjaka ohatran'ny anjely any an-danitra no mihetro tonga olombelona ohatran'ny omby. De misaotra an'Andriamanitra nahita olona ohatranao. Sambatra ianao. De sambatra koa ny vady aman-janako. Ninona eritreretin'ny zanak'olombelona ho asambarana de sambatra kokoa izay mihaino ny tenin'Andriamanitra sy manantanteraka azy. Zay ny tena asambarana ry bako arezahako tanterahana isan'andro. Reto efa nomoaniko eto reto ny fanomezana ho anareo menada. Zao tsy mbola sokafanao mihitsy raha tsy any an-trano mba ho surprise ho an'ny rehetra ny ao. Efa finosiko tsara mihitsy izy ireny. Voay tena misaotra sy mankasitraka anao ry azoko antsoina hoe
Nendrasendra ve ianao? Nasonao antsoina amin'izany tokoa aka. Ianao moa zany tena namana akaiky aneny foana fo ny fahazaza e? Namana akaiky tokoa. Feno sambarana ny fahazazanay. Variana ankehitriny te anontany anao hoe manahoana ianao tokantranonao? Ahitana hafaliana ve ny fiainana sa manahoana? Mialatsiny aminao aloha amin'ny fanontaniako satria namako vony. Tena namako. Hafaliana trany, tsikitsiky lalandava ny fampizaranay. Tony ova nefa izy ankehitriny. Alahelo mandalo ve ny asa sa diso fijery ah? Tiako hiverina amin'le hafaliana sy tsikitsiky fahiny raha sanatrika hoe nandao azy zany. Ka atahoana indray morina Nendrasendra ny amerina ny hafaliana sy ny tsikitsiky manoloana ny adi-piainana amin'ny tambesatra amin'ny tena. Fa tsy nareo kosa angamba aloha izany voalazanao hoe tambesaran'ny adi-piainana izany. Manana tranobe ohatrany io nareo. Dadanareo olona mpiasa-panjakana manana ny maizy azy. Ianao andrandrana indray ve morina Nendrasendra no anafelana losola fa ranomarina ange dia efa nandao aneny tokoa le hafaliana. Zany? Reny niteraka izy ary tiako foana na manahoana fiteny na manahoana fihetsiny. Fa ranomarina no lazaina dia tantaran'ny avokoa ny zavatra rehetra. Mizaka isanandro izay manao izay hahafaly azy fa tsy mahomby. Misaoran'Andriamanitra ianao manana an'izany toetra tsy mba mitsaratsara olona fa dia mizaka isanandro mitady sy mahafaly ny hafa izany. Tena mizaka ary Nendrasendra fa tsy mahomby ah. Ohatrany tsy misy mahafaly azy mihitsy ange izay ezaka rehetra atao e. Afaka milaza ary ve ianao hoe inona ny ezaka efa natao dia nahitantsiny avokoa e. Amin'ny ohatra omenao mantsy no nahitako hoe inona ary zany ny olana dia inona ihany koa no mety ho vahaolana. Ohatra izao hoe manao lakozia dia efa fantatro hoe nakisoa ravitoto ny tiany. Dia miezaka mikarakara tsara mihitsy fa tonga dia ny sira no lazainy voalohany. Mahatsatso hoe be sira be izy zany e. Fa nahoana ny toa tsy ampy menaka izy zany e be dia be. Fa nahoana raha mba nasiana voanjo kely izy ty. Fa toa mbola mantamanta izy zany. Raha sanatria moa hoe tena misy kilemany tokoa ohatra hoe raha tsy totona may dia vao maika tena vava be mihitsy. Ary inona no hitanao hoe zavatra mety mahafaly azy? Metsena zao no tena hitako mahafaly azy. Dia mitady an'izay zavatra tiany erantsena izy. Fa le izy mahita kiraro tsara tarehy na akanjo tsara tarehy ary hita hoe feno fanondriana te hahazo anino ny fony. Zany? Nefa nge matetika ny vidin'izy ireny dia tena ambony lavitra noho ny eny am-pelantanany dia eo indray izy dia menomenona indray erany lalana. Dia very teo indray le hafa naposy hafaliana te hanany zavatra. Raha azoko tsara zany dia manana faniriana be dia be te hiaingo izy fa miova ho fahasorenana noho ny tsy fampim-bola. Dia raha hoe fitinina. Tena izay angamba raha fitinina. Fa azafady indrindra ary Nendrasendra fa ohatrany hoe zavatra ratsy ery nge izany lazaiko momba neny izany fa ny zavatra tsara koa dia tena be dia be. Fa indray olona tena tia vavaka izy. Mahavita rozery isanandro, mamonjy lamesa isanandro. Dia vitany avy izao karazam-bavaka rehetra izao. Tsy misy mahavita ny vitany aloha raha vavaka ny lazainy. Misaotra indrindra ary bako fa nanampy be dia be ny resaka ny fanaovantsika mianaka teo fa sady angatadalana kosa efa hariva teo sahaty ary ny androko. Dia misaotra makasitraka anao fa tena tianao tokoa neny. Izany natao hoe tena namana. Mitady ny fomba rehetra mirenana indray an'ilay tena faliana ao anatiny. Atahoana moa ny mieritreritra hoe ianao sambatra manana ny hafaliana sy ny fiadanam-po nefa ny namana tsy fonao tsy manana an'izany intsony. Tsy mandry ny saiko hoe misaotra anao miara-miasa amboko ny amin'izany. Zao ny fomba nampiko amin'ny vony.
nampio ary tompo ahalala an'izay fomba nampiko azy mba tsy ho sanatria fa nafitohinana no vokatra ty fiolana ty. Iny anisy fadamy. Manao asendra? Manao vony. Tena azafady fa ianao indray tonga lohako teto marina. Tsy misy tsiny ka tsy dia lavitra eto le restaurant idirantsika. Mety hira ato anaty fiara ary. Ie. Sika miditra dia sady mihinana no miala voly sy miresaka. Mety aminao ve ty restaurant fidiko ty? Fa dommage. Tsy hitan'le maheva be geste iny miditra amin'ity restaurant manakatsa be ty. Tahak'izay no mba mandalondalo aty dia mahita anay migilabona ato amin'ity restaurant mihaja dia mihaja ty. Aiza koa ny ananana iny vola hidirana ato nefa. To tsy mamalo avony tsy tianao nga? Anga tena mety be amiko mihitsy. Ndre fangamo atsy mbola namaly teo. Ie, mbola tsy namaly. Ahitana ny eritreritry fotsiny. Tena tsara nge zany e. Aiza mbola nahitako restaurant mihaja ohatr'izao indray. Alohantsika hoe fa tsara be ny vue d'ensemble eto. Tsara mihitsy, tena tsara. Jereo fa mahita n'Antananarivo indray mitompo maso tsika. Tena tsara ry sendra. Misaotra ny tompo fa efa misy fankasitrahana sahady ao am-pony. Iny ina andranom-boankazo tianao aloha e. Alohan'ny fahatongavan'ny sakafontsika dia sady miresadresaka ihany. No ary vony tena ela tsy nifampitafa ohatran'izao mihitsy tsika. Ie, tena efa ela tokoa. Sambako izao no miditra resto tsara be ohatr'izao. Eny ezaka ihany tsika hiditra resto de temps en temps e. Akoatran'izay inona ny fialam-boly tianao mamalifaly ny fonao? Ny tena tiako indrindra. Ny tena tiako dia ny mandeha miantsena, mividy akanjo, mividy kiraro. Zany tena lany mihitsy ny androko any an-tsena any mijery izay tena tsara sy mendrika. Lany ny maraina tontolo na ny hariva tontolo. Tsy ampy mihitsy ny fotoany. Dia faly ianao nahazo izay tena tianao. Dray safinono ka mifoha mampanahy. Indrindra moa rehefa hoe manao azy. Tena mahatsiaro sambatra. Mirehareha ao anaty ao. Zany faly mieritreritra hoe any aminao daholo ny maso ny mpijery. Be mpitsiriritra e. Mahasambatra nge mieritreritra n'izany sendry. Zany ve? Satsy mbola tonga taminao zany. Ka tsy mitovy ange ny olona ary vony. Ny andram-piainanao tsy andram-piainako. Ny mameno faliana ny foko tena hafa mihitsy. Zany tokoa. Tiako ihany koa rehefa tonga ny fety dia hafa mihitsy ny menu, ny mikarakara sakafo mafilotra. Efa nianatra manokana ny momba an'izany mihitsy amantsy. Ie, manamboatra karazana nahandro isan-karazany. Ny karazana patisserie moa efa haiko daholo. Manome hafaliana foko izany rehetra izany. Ka raha tsy ampy ary ny vola amin'izany akanjo, kiraro, patisserie, sakafo mafilotra resahanao izany dia ahoana? Eo indrindra ilay olana ry sendra. Mba nanantena hoe nanambady fonctionnaire. Hay olona tsy aninona. Atezerana ihany ny isan'andro. Ozy any eritreritra isan'andro hoe nidiran-doza mihitsy nanambady an'ity sederan-doza ity. Tsy aninona. Izany ny tena tsy aninona. Manana ny maizy azy ange sidera ary vony. Vitsy ny olona mahavita trano eto Antananarivo. Matoana reo navita trano dia tsy olona pirobaroba izy fa olona azo itokisana, olona tsy mpilalao vehivavy, olona mitsinjo vady aman-janaka. Raha olona mikarama amam-bolana no nahavita trano dia nisy fiafiana tao. Tsy miraharaha an'izany ary sendra. Ohatray. Ny amin'ny fantatro dia manao akanjo tsara tarehy mahasarika ary tsy vokisana fatritra ny sakafo ato an-trano fa olona manana maha-izy Fa inona zany no asa fitediavana nanampianao azy? Fa ny vehivavy ange natao veloma ry sendra. Zandray ve no heverinao hiazakazaka kely sy roa amelona ny ankizy? Anjaran'ny lehilahy zany fa tsy anjaran'ny vehivavy. Inona fotsiny nakany avady? Tsy hainao nga ilay fitenenana hoe ny vehivavy ny dravaky ny tokantrano
Izany hoe tsy maintsy kolokoloany lehilahy amin'ny lafindrehetra izy. Ka ny fanorenana ny trano angery vony tsy maintsy arahana fiafiny. Sanatria nge zany. Za ve efa niafadiran'ovana tany an-tranoko dia tonga ty amin'ny fanambadiana mbola hiafy ihany. Andray? Sanatria dia sanatria. Tsy maintsy manao izay mahafalifaly ny foko isan'andro ary sendra. Ka ina ary zany mahafalifaly ny fonao ataontsika tsindrin-tsakafo? Amin'reto karazana glasy reto zao tena mety be amiko satria mafana be ringa zany andro zany. Aza miafiafy mihitsy ianao manao commande. Afaliana nge ny fampizarantsika an'io e. Misaotra anao aloha fa tena namana tokoa ianao e. Tsy misy isaorana re zany ry vony fa manonitra ny tsy vita hatr'izay ela tsy niaona an'izay ahy e. Mankasitraka e. Oe, fa tena varendresaka teto tsika ry vony. Ay ka efa mandeha dia mandeha ny ora. Satria ihany ary petrapetraka eto nefa hisaraka sahady ve zany? Aza matahotra ianao ry vony fa mbola misy fotoana marerahana ohatran'izao a. Zany ay ka fiainana. Taiza mory sendra mba nahitako afaliana ohatr'izao teo akaikin'ny seteran-dozy iny. Olona tsy aninona. Mahihatra zany raha olona. Zany ny tena mpanjaitra tody io ny fitenenana. Aiza moa tsy ho ady lava foana ao an-tranonay. Ady, raha mbola mihiratra koa io masoandro io. Zarako arinany amin'ny varotsy ny fody ihany fa manelingely latsy anao izay tiako atao fotsiny isan'andro zao. Ahoana rery tompony ao nampiko an'ity vonity e. Feno atezerana, feno lonilony, feno tsy fankasitrahana ao am-pony ao. Tsy hitako tsony izay tena valy azy. Tompo, ampio inona no lazaina? Mangina ianao satria marina ni mazava loatra fa tsy faly amin'iny tsika taitsy varomaininy sady feno fahadisom-panantenana raha marina e. Nanantena hoe fonctionnaire amin'ny vadiny tena mba hiadana atao atokantrano. Kinanjo, inona fa tsy fijaliana isan'andro lava izao. Zao aloha ny afatra efa nataoko tamin'ireo zanako ireo dia ampitaiko aminao ry sendra. Zara vony ary so perpétue dia nohy tsara, averiko tsara. Izaho ravony ary so perpétue dia aza alevinareo eo akaikin'ny sederan-dozy iny. Tsy mila niny So aloha fa efa ety atokotany zany resaka izany no mivoaka fa tsy tao amin'ny resto tao e. Tena hafa-baraka. Sady tsy mampaninina azy mihitsy ny teny n'importe quoi n'importe où raha ny fijeriko azy. Tadidinao ve zany sendra? So mamotsampina mantsy ireo zanako ireo raha avy izay fotoana fatesako ka hoe hoentina ny akaikiny iny tsy ilaiko faran'izay tena tsy ilaiko. Ajaina reny savidinao ry vony o. Raha mba fantatrao mantsy ry sendra ny atezerana lolo-po mameno foko dia tsy hiaroaro an'iny sederan-dozy iny ianao. Fa ahoana? Ny tena tsy zakako indrindra dia izao. Tsy ino mihitsy ny tokony ho vadiko fa vazaha. Vazaha? Eny raha ny hatsaran-tarehako izao ve araka amin'ny fijerinao dia tsy tokony ho vazaha vadiko e? Eny, tsara tarehy tokoa ianao. Fa efa nisy vazahan-kasakasaka anao nga? Tsy hidirantsika lalina indray aloha ny amin'izay fa araka amin'ny fieritreretako azy. Mila fandeferana be dia be angery vony zany manambady vazaha zany. So dia verina hoe mora. Mila mandefitra amin'ny lafiny rehetra satria samy hafa kolontsaina. Mitondra hafaliana be dia be ny fiarahantsika fa efa tonga ianao tika dia mbola mamerina fisaorana sy fankasitrahana tamin'ny nanenkenao niara-misakafo tamiko e. Mankasitraka ihany koa e. Manantena fa tsy ho ela dia ho avy manaraka. Aza matahotra fa efa vita programa tsara ny amin'izany. Dia misaotra melo sahady. Ary misy mail avy any am-bako ty misy enregistrement audio ihany koa. Momba ninona izany fa tsy misy titre? Nisy teny kely fanazavany ty ka. Mankasitraka anao sahady amin'ny fitiavanao anampy an'iny.
dia tia misy enregistrement ny fifamaliana izy mivady fa velon'ny dada. Misy maromaro izy reto fa rehetra ny aloha ny alefako. Inoko fa hanampy anao akaiky dia misaotra anao mialoha. Eo ary aloha iankely an'ity ahy e. Io ihany no ifamaliantsika sainao ato an-trano ato a. Olona mahihatra velona tsy mba mijerizelain'ny ato an-trano fa tranotrano tsy hihinan-kanina foana mampihitra anao isan'andro ato. Ka no avy aneo ary vony tsy maintsy jereny. Tsy ho ela intsony dia fesotro ronono. Za tsy miraraha an'izany rangahy a. Za indray tsy ampiafinao amin'ny sakafo tsy zarizary isan'andro eto akory. Za ane tsy hoe mampiafy anao isan'andro fa fotoana voafi. Tsy ho ampijalianao akory ny nakanao atany an-trano tany e. Tiako ianao ary vony a. Ny mba hiadanantsika anao rinany nge ny tsonjovoko e. Raha misy fitiavanao amarina tokoa a. Nahoana no mijaly fadiranovana rehefa mba mividy akanjo sy kiraro. Tsy mba mitovy amin'izay vehivavy rehetra fa voatery miafy isan'andro eto. Jereo ry maheva, ry samby, ry fanja. Tsy mivoaka ny trano raha tsy mandeha katikatara. Hay izay mba fiaranao, izay mba diosevô kely ary tsy hanananao. Arena mandany irena amin'ny fiarakotiry fony malalako. Fa mitranao orona kosa dia petrabola mitombo vidy lalan-dafa ka tsy nenenana na ovinana oviana mifanorenana azy. Sa indray koa aza anaovanao sermonio rangahy ty fa tsy fiangonana ato akory a. Rangahy be sermona, tsy mahavelombady aman-janaka. Mba mitovy amin'ny manodidina ihany ane. Tampenako ny sofiko ireo fa tsy te hiainanao tsony a rangahy ty a. Mampivontofono miresaka aminao. Fa mijery anao a isan'andro dia mivonto ny foko. Tsy kitay tsy vary maina. Tsy ianao zao mihitsy ny tokony ho vadiko fa vazaha. Ianao zany, vazaha mendrika ny hatsaran-tarehako fa tsy ianao. Enjany zany. Ny tena olana dia be sitrapo be vony nefa tsy mba miezaka hanampy ny vadiny amin'ny asa fitediavana fa dia miandro toloram-potsiny. Tsy vita ny toloram-potsiny indray fa tsy mety afa-ponao vinanao vina ka izany mahatonga azy hijaly sy ampijaly ny hafa. Ny tena mampanahady ny famonjena ny fanahany. Loza ny mahazo ny olona mpanao andolo-po, mpandratra fon'olona, tezidava aorian'izao fiainan'izao. Sady efa mijaly ety an-tany no dia inona koa no miandry aorian'ny fahafatesana. Andriamanitra dia fitiavana ka izay olona ny aina ny fitiavana ihany no afaka eo aminy. Dia ahoana ny famonjena ny fanahany vony? Manao asendra? Tsy nampilaza fa manao surprise aho. Te hanao surprise ihany sady matahotra ihany koa sao dia tsy ato tampoka ianao. Ato ihany aka. Ho aiza moa? Iza ny mahita sao dia lasa nanao commission any ivelany amiko. Fa mandrosoa aloha e. Misaotra. Dia andamina programa miaraka aminao ahy e. Mono a? Manina moa tsika raha andeha hitsangatsangana miaraka kely any amin'ny toerana misy piscine. Fidio izay espace tianareo indrindra andehanantsika e. Isy ohatran'izany indray ve moa? Izay nefa olo mahantra ka ahoana no ento manana amin'izany? Aza mba ataovy teny izany hoe olo mahantra izany raha sitraka ory vony fa manahirana ny sofiko ny miaino azy a. Ka izany no marina ka. Na marina ve moa afenina? Ianao nefa tapahaizana avy any andafy ihany dia tsy ho azonao an-tsaina ny fahasahiranan'ny akamaroan'ny olona aty Madagasikara. Azoko an-tsaina ihany ka manara-baovao ange ahy e. Fa aza matahotra ianao ry vony fa za ange no hiantoka ny lany rehetra e. Hay kosa. Raha izay aloha dia mety fa ny anay ato mantsy ny hohanina an'io tadiavina, ny hohanina raha-pitsoka roana. Ivoahana amin'izay zava-manahirana amin'ny andavanandro izay mihitsy ange no anton'ilay fialam-boly. Dia mbola mamerina fisaorana ihany sendra.
maro be olona be aty izany a. Ay ve na tsy lundi de Pâques aza dia be olona ohatran'izao e. Lasa kely aloha izay menada. Misy karaoké kokay ato. Ty ary ny vola ampiasainareo menada any e. Merci. Mino aho fa ampy hatramin'ny après-midi iny a. Zay sendra leo makamaka iny eto ihany aloha. Aza tarany amin'ny 12 sakafo atoandro e. Endrineny a. Inona zany ny fialam-boly ry vony a. Tsy misy akanjo sy kiraro vidiana ty. Tsy misy patisserie ho atao koa. Fa misy patisserie azo vidiana ty. Ka Ndao ary tsika hijery izay mahafalifaly ny fonao any. Tsy izay ve moa no anton-dia? Maro karazana kosa izy zaniko. Azo isafidianana tsara. Misaotra anao fa manana namana tokoa. Eto amin'ny sisiny eto tsika no hipetraka fa tsara be eto. Tena tsara tokoa. Fa nilazainy dako tamiko aho fa vehivavy tia vavaka tokoa hono ianao. Ay, raha ny vavaka kosa aloha ry sendra dia tsy misy mahavita oatra Zany a. isan'andro alohan'ny hamonjy lamesa amin'ny 9 ora maraina dia efa mahavita ny rozery mahavita ny vavaka ofisin'ny fiangonana. Amin'ny après-midi amin'ny 3 ora manao vavaka famindrapo. Ary alohan'ny atory isan'andro dia mivavaka ihany koa. Zany vitako daholo isan'andro ka. Ahoana reny no anampiko ny fony tery tompo. Ny fony feno lahelo sy atezerana ary lolopo. Nefa voalaza fa ny madio fo ihany no ahitan'Andriamanitra. Araka ny Matteo 5:9. Tena mampisaotra an'Andriamanitra aloha ny fitiavam-bavaka ao ry vony a. Fa zaho tena mahita hoe misy ezaka mbola tokony atao aloha mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny vavaka ataonao isan'andro e. Voalazan'i Jesoa koa anefa fa ny olona mpanao mamy fo velona ny tena ratsy. Jereo ange ilay mpanan-karenao amin'ny Luka 4:20 e. Ka zao ange ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary vony sambatra no madio fo fa ahitan'Andriamanitra izy. Voalaza koa amin'ny taratasy voalohany ao Masinda Jakoba 2:9-20 hoe raha misy milaza ho mpivavaka nefa tsy mahafeny vavany dia mamita teny izy fa foana ny fivavahana ataony. Le mpanan-karena mpanao mamy fo velona tsy manome sahirana aloha ny tena hitako hoe lasany amin'ny afo be, lasany amin'ny elo mandrakizay. Rehefa tonga izay ry neny rasendrasineny eo. Dia tena misy zavatra isan-karazany mihitsy atao amin'ity espace ity. Ary tena afa-po tokoa izahay. Fa amin'ny après-midi ve mbola afaka manao pisimina kely alohan'ny mody? Tena afaka tokoa ka. Ay. Ataovy izay mahafalifaly ny fo e. Mbola ampy ve ny volanareo? Mbola be dia be mihitsy ko. Fa mifiry santsika ny mody ahafahana mandamina fotoana. Amin'ny 4 eo e. Mety aminareo rehetra ve? Tena mety ka. Mety mihitsy izany. Iza koa ary izany tonga nelanela-potoana izany. Ay ve sendra mandrosoa to tonga tampotampoka. Ka manararaotra n'ilay fotoana kely ananany. Manahoana nareo ato? Salama tsara izay fa ianao manahoana? Salama tsara tsy manahy. Izay mahavangivango ny tia kavana. Misaotra tsy manadino e. Tsy misy ninina rosoko anao akory ato zaoko. Tsy olana fa vao nametra tsotro ange ihany ny aly. Vonina anao ny vavaky ny famindrapo miaraka amiko ve ianao fa efa kaiky ny amin'ny 3 ora. Ora ny famindrapo? Tsy maninona mihitsy fa miombom-bavaka tsika e. Isakin'ny mipaika ny amin'ny 3 dia mitafitanteraka ny famindram-poko ianao. Ono isan'andro ve ianao dia manaraka an'izany vavaka izany amin'ny Radio Don Bosco fo? Tsy tapaka mihitsy fa dia isan'andro tokoa. Efa manana programa mihitsy manomboka amin'ny 4 ora maraina ary ny vavaka hariva alohan'ny atory tsy adino. Misaoran'Andriamanitra ianao ry vony fa asa soa ange ny vavaka e. Tena asa soa lehibe satria maro ny olona voavonjy noho ny vavaka tsy tapaka atao azy ireo. Fa izany vavaka izany angery sendra nahazatra antsika e. Mino aho fa ianao koa mahavita. Sarotra aloha ny mandainga fa tsy mahavita ohatran'ny vitanao ahy e.
miampy lamesa isa-maraina. Tena tsy vitako e. Fa misy fanamarena kely tiako atao raha tsy mampaninona anao. Tsy mampaninona ka? Ka zao ry vony mba tiako indrindra raha masimbavaka ianao. Masimbavaka ahoana? Fa za nga tsy masimbavaka aminao. Hitanao, voalaza amin'ny taratasy ny masin-daja Jakoba toko 5:17 hoe ielipa aminany nivavaka izy dia tsy nisy orana mihitsy nandritra ny 3 taona sy tapany. Dia nivavaka indray izy dia nirosaka ny orana. Masimbavaka izy zany. Ka za ve zany ho tsy masimbavaka aminao? Misy zavatra anankiray mila amboarina dia ho masimbavaka tokoa ianao e. Dia inona zany sendra? Voalaza ao amin'ny marika toko 7:20 hatramin'ny 7:20 le izy. Tena anahirana be ny ilaza azy fa raha fitiniko dia misy fanariana lalina tao anatinao tao e. Fanariana teo ianao no mameno an'izay teo be dia be izay. Tsy tanteraka hatrany anefa zany dia niteraka alahelo atezera natao am-ponao. Dia mivosy zany ankehitriny dia mivoaka amin'ny fiteninao iny rehetra iny. Malahelo aho miainanao fa tsy hitako izay hetrehana azy. Raha fitinana izay voalazan'ny masindamarika dia ny fony be faniriana sy fitseriritana voalohany ary mitetitetika izay anatanterahana azy amin'izay ny saina. Mikorontana amin'izay ny fiainana rehefa tsy tanteraka ilay faniriana ao am-po. Ny ohatra amin'izany faniriana izany moa dia ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny fijejojejona, ny fialonana, ny vavaratsy, etsetra. Zany rehetrarehetra zany ozy izy dia soa no avy ao anatin'ny olona ka tsy hanana ny fahadiovam-po e. Za kosa aloha sady tsy mpijangajanga ny tsy mpangalabadin'olona zafady Tsara ngery vony miakanjo tsara sy manao kiraro mahasarika nefa rehefa tsy ampy ny moyen dia manjary mitondra lahelo am-po e. Fa raha fa za mivadiko dia tsy ho nampefiny ohatr'izao Ahoana reny ho anapiako anao ry vony. Tiako hiverina aminao indray ilay asambarantsika fony fahazaza sy nandritra ny fahatanorana. Ka le sederan-doziny ihany angeny na tonga an'izao e. Tsy hitany mihitsy ny soana avelan'ny sedera ho azy fa ny fitseritana nameny ny fony nampihavosan'ny lolo-po tao aminy. Natonga ny maso no jamba ary ny vokany dia tsy mahay makasitraka ny fony. Angina tanteraka ianao? Hainao iaiky ihany fa nosomba ny sedera ny fenako. Tsy izany mihitsy ry vony no atao tsaiko fa zavatra hafa mihitsy Aleo manaraka toizana ny resaka fa efa misy odinihana aloha izay voalaza teo. Ametraka ny veloma finaritra mandram-piona indray ary vony Misaotra nitsidika e. Tsy mbola vita tokoa le resaka fa manaraka indray. Za ihany tery ny andrasendro. Efa tonga tao mbavahady ato izay sy jery araka ilay fotoana ny fanaovantsika. Taony vo azy ilay vavahady. Efa komandy avy any anatiny zany. Tranom-bazaha ve tsy fantatrao e. Mbola ho hitanao daholo ary ny ao anatiny eo fa zao aloha ny eto ivelany. Mandrosoa ary efa nomaniko eto an-jaridaina eto ny jus sy ny tsakitsaky madinika fa eto sika no hiresaka. Petrapetrana reo menada. Saotranao zay ary ny andrasendra amin'ny fitiavanao an'iny Tsy misy isorana ka zany angamba ny resaka hoentinao eto. Zany indrindra no mameno ny foka tiako ifampiresahana aminareo menada. Ahoana ny fijerinareo ny dadanareo? Ahoana ny fijerinareo ny neninareo? I dada dia olona mangingina, tsy be resaka, tia vady, tsy mampirafy, mandefitra, tsy be teny, manao raharaha be ato an-trano e. Mandefitra ny fijery azy. Neny kosa indray dia vehivavy tena tia vavaka fa tia mandany vola amin'ny haingo ka izany no mampifamaly andro zareo matetika. Ny afo tokoa aloha dada na ahafahana vita ny tranonay e. Zany e. Fiafiana tsy hita ho tany saina e. Raha tsy navita an'io trano io dada dia inona zany nipetrahanay izao? Mbola misy mpanofatrano koa aza andraisanay ho fatrano amanetsy nisam-bola na anampiana ny pension any dada. Dia raha tsy teo zany rehetra zany dia asa moa zany izay voalomanay.
Sara efa nenonao le enregistrement audio telina lefako tany aminao momba ny tsy fifanarahany zareo reny. Mezaka foana dada manazava amineno hoe manana trano itoerana itsonjovana ny anao rina ny zava-dehibe fa zavatra hafa no manintona azy. Fa zao ngery ny rasendry. Ny tena namenatra tamin'ny dadamaty dia mbola teo ambohatra ny rasana dia ozy neny hoe antsoy ny hafa ny karakara azy fa tsy misy mahakarakara an'io eo. Zany olo mahantra nanahirana na fotsiny fisina ozy izy. Na ny lahatraminy ho any am-piangonana azy efa mahamenatra isan'andro. Ndray dia tena namenatra tamin'ny fandevenana iny re. Tena namenatra indrindra dia nilazany teo anatrehan'ny olon-drehetra hoe za ndray dia aza mba aleviny eo akaiky ny UCDR io. Nefa ny razana aza nge mbola teo ambohatra. Velom-panontaniana izay menadao hoe tena jamba mihitsy ve neny tsy mahita an'izany tombotsoa be dehibe nolovainay tamin'ny dady zany fa dia mbola tsy fakasitrahana ihany no asetriny an'izany fitiavana be dehibe izany. Tena mahagaga sady mahagaga ny mahavariana. Tongo pakivaky sady mahamenatra ny maharary. Zao toro-hevitra aminareo menadady ny hoe ento ambavaka isan'andro izy mifanohana ambavaka trany eo amin'ny fiainana fa tsy misy tsy vita ny vavaka. Za kosa ezaka ny resaka aminy anampy azy kelikely ho afaka amin'ny alahelo-po sy ny tsy fankasitrahana izay mampijaly azy. Mijaly nge izy. Ny tanjonsika dia ny anana ny hafaliana sy fiadanam-po. Tsika ary vony ety alasoro ety no aty aminay. Lova sarobidy. Zany anaran'ity toeran'ity. Spesial. Na ny any Ndao na ny ety Madagasikara dia natao mitovy ny anarany satria isaky ny mamaky io soratra io dia misaotra an'Andriamanitra lalandava. Tolotra avy aminy ny zavatra rehetra ka hiderana sy isaorana azy. Nandray makamonjy aza tsy mbola nisaotra an'Andriamanitra satria manana trano. Misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia ho fentsikitsiky lalandava eny amin'ny endrikao fampianaram-baovao daholo izay ambaranao. Na mandratsy be takoretsika fotsiny ange izany namako hatr'izay. Fidio ihany namana ary vony Manosoary tonga soa aty amintsika. Misaotra indrindra amin'ny zavatra rehetra ry sendra. Mahatazatazana mahafinaritra ety. Zany mihitsy. Ny sakafo moa zany efa noman'ny mpanampy ao ny ingrédients rehetra nafaranao amin'ny patisserie efa ao daholo. Fa androany zany vao anandrana an'izany patisserienao zany Ka vonindrozy sa vonin'oliva sa iza le patissière? Vonitsotra ka. Eo fa tsy holazaiko anao mihitsy nataoko amin'ireo fa ataoko surprise. Zany Enao foana nanao surprise taminay hatramin'izay fa androany kosa dia anjarako indray. Misaotra melolo vony Eo amin'ny terasy eo no efa voavoatra tsara dia eo tsika misakafo. Fa mihitsy nge izany fiainam-bazaha zany efa tonga aty Madagasikara izy ankehitriny. Izay mahafalifaly ny fo no atao ry vony Fo falifaly nge no atao hoe fialam-boly. Fo falifaly no atao hoe fialam-boly. Zany mihitsy. Mba fandray zany Le tena hafaliana ao anaty fa tsy hafaliana voleny ety ivelany akory. Ahoana moa no anavahanao zany hafaliana anaty sy ny hafaliana voleny zany? Ny hafaliana anaty dia mitoetra lalandava. Ninona mitranga eo amin'ny fiainanao? Hafaliana, fahoriana, zavatra mety akivy sy tena mandesy fanantenana. Dia tsy mampiontsina ny olona manana hafaliana anaty zany. Ary ny hafaliana volena? Ny hafaliana volena dia tadiavina eto ivelany fa rehefa tapitra le fotoana dia lasa miaraka amin'izay koa le hafaliana. Toa tsy mazava loatra zany. Ohatra misy miteny hoe ndetsika nalazy
dia mandany vola mividy izay ilaina, manofa instrument de musique, manao fandaniana isan-karazany. Fa rehefa vita ilay fety dia lasa miaraka aminy koa ilay hafaliana, izay ilay hafaliana volena. Na koa engany ka tsy ho tesitra ianao ilazako an'ity. Lazao fa tsy maninona e. Ohatra hoe mitady hafaliana amin'ny fitafy sy ny kiraro tsara tarehy vony ka raha sanatria nisy nangalatra ireny rehetrarehetra ireny dia lasa miaraka amin'izay koa ny hafalianao. Fa ianao kosa dia mamely akaiky amintsika. Zany ve? So fa efa mitady iova hatrizay efa elaela ny rahantsika izay. Tsy mahasoa angery vony ny hafaliana voleny. Aleo ihany hafaliana mitoetra ao anaty. Tsy misy mahalazy na fahoriana na tebiteby na ankiviana na hasorenana. Tsara tokoa nge zany hafaliana anaty izany sendry e. So dia efa masaka ilay gâteau surprise-nao fa dia varian-dresaka teto tsika. Eny tokoa fa tena point mihitsy izy zany a. Andrasanao any amin'ny terasy aho zany fa hanamboatra n'ity vetivety. Eny ary fa efa vonina daholo ny any fa miandry anao e. Tena mahay ianao ka. Tena surprise tokoa. Tsara n'izay zavatra ry zany. Gâteau au chocolat. Tena tsara. Anankaniza moa izy fa tsy ananka an'ilay mpanao azy ihany. Zany ve? Misaotra e. Eo ary. Atomboka mivavaka dia samy mazotomana ary. Mankasitraka e. Dia malaky tokoa ny andro rehefa tafaraka tsika ry sendra. Zany mihitsy. Tena mahavariana mihitsy. Ilay fifankatiavana ao anaty ange zany ry vony. Izay ilay hafaliana anaty fa tsy hafaliana volena. Eny fa tena mandeha be tokoa aloha ny fotoana nefa saika misy resaka kely ataoko aminao. Sady efa vita koa nge sakafontsika e. Ento ary ny teninao e. Misy tahotra be ho aho ato anatiko ry vony a. Dia zany tsy mampandry saina ka tiako resahana aminao. Toy an'ilay resantsika tamin'ny farany iny. Inona mampatahotra anao? Ka tianao manana alahelo ao am-po izay mampijaly anao ty dia ahoana? Ny alahelo ao am-po ange mitarika fihetseham-po ratsy isan-karazany. Alahelo miteraka ankiviana, ankiviana miteraka atezerana, atezerana miteraka lolo-po, ny lolo-po manentana amaly faty sy tsy hamela ny adison'ny hafa. Dia zany rehetrarehetra izany mampiady saina. La mesatrehako isan'andro ve tsy efa adio an'izany rehetra izany e. Manao fiampangahatena isan'andro a. Raha ny fiampangahatena vitako izay ve ho voaisa-tsony. Rehefa manao raina eny an-danitra dia mamerina foana hoe avelao ny elokay tahaka ny amelana izay meloka taminay. Rehefa manao zanak'ondry tsy sasatry mamerina hoe mamindrafo aminay. Mpamindra fonge Andriamanitra e. Fitalahoana famindra-po be dia be ve? Efa sura zato isan-jato fa voavela. Tena mino fa mamela Andriamanitra e. Andriamanitra dia fitiavana e. Ka noho izy fitiavana dia afaka mamindra fo amin'ny olona rehetra izy. Ka misy teniny koa ange manao hoe sady alohan'ny andraisana ny Eukaristia masina koa ange dia efa misy hoe Tompo, tsy mendrika ny idiranao ato amiko fa manona teny tokana ihany dia ho sitrana ny fanahiko. Mino tena mino fa efa voavela tanteraka alohan'ny andraisako an' Jesosy ao amin'ny Eukaristia masina. Ka mila raisina ampamendrina ange ny vatan'i Jesosy fa raha tsy izany dia tonga fanamelohana indray izy. Araka ny Koritianina voalohany toko farak 2:7-20. Fa izay mihinana sy misotro tsy ampamantarana ny vatan'ny Tompo dia mihinana sy misotro fanamelohana ny tenany. Mino fa mpamindra fo Andriamanitra e. Namena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo izy dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Nefa koa misy hoe raha mamela ny rahalahanareo amin'ny fonareo tokoa nareo dia ho avelan'Andriamanitra ihany koa. Noho izany dia misy fipetra izay tokony hajaina. Za kosa aloha tsy hamela ny sederiny izany e. Olana nimba ny fiainako iny.
matahotra ary vony a. Jereo fa na i Moïse izay nanehoan'Andriamanitra fahagagana be dehibe tamin'ny alalany nefa voalaza ao amin'ny Joda toko voalohany 1:7 dia mbola nedivan'ny demony amin'ny misely arkanjely masina ny fatiny maika fa tsika mpanota. Asa moa? Aleo aloha dinihana ihany izay voalazanao e. Odio! Aty any ve nareo? Ato ihany izay fa mandrosoa sendra. Mandrosoa dia mipetrapetra. Misaotra. Misy mangatsitsika ao fa mba alaivo kely ange aloha jery a. Ay, Mipetrapetra ary. Inona ny vaovaony aminareo any? Tsy dia misy fa mba dia hitafa sy hidinika kely alohan'ny andehanana e. Andehanana? Ie. Fa hoaiza ianao? rehetra ary ny jiro neny. Apetrao daholo dia mipetra aloha resatresaka amin'ny sendreto sika fa andeha hono izy. Ay, Dia andeha ho aiza? 2 andro izay natongavany loha ivadiko sy ireo zanaka amin'ny rahavavy dia efa nanao réservation ny chambre ny full point izay fa hiaraka anao vacances sany daholo. Izy mirahavavy tsy maintsy hiverina ny andafy aorianan'izay. Misy recherche kely ataon'ny loha izay mahatra herintaona dia Madagasikara ny fidiny anaovana azy any Tomasiny. Hipetraka indray aloha izay mbola mandamindamina aloha fa mbola ho asaina ianao vacances any nareo rehetra oriana kely. Tena hiala volontsika rehetra. Tena ihany full point nareo. Hiditra restaurant tsika dia hoany amoron-dranomasina. Ao fa ho alamiko ny programa fa mandritra ny herinandro dia ho fialam-boly foana e. Andray, tsara be zany. eno a. Roviana ry no tonga izany andro izany e. Tsy androko mihitsy tokoko. Toa hitako eto sahady ny asambarantsika rehetra marina. Aza matahotra ary vony fa tsy ho ely izany a. Na za koa azy efa tsy mahandry an'izany andro izany. Misaotra be dia be ry sendra fa hery lehibe ho aza ny teninao izany. Aza matahotra ianao ry vony a. Tsy mahafoy ianao a. Ary vony nanampy ianao amin'ny lafiny rehetra. Mankasitraka dia bon voyage ary nareo e. Tsy ho ely izany dia ho tonga. Ie, mirary soantsika rehetra e. Eny ary. Tena namana tokoa aloha raha ineny raha sendrindrina eny a. Tsy mbola nahita olona mitovy amin'iny mihitsy hatramin'izay niainako. Herinandro be izao ve isika no asaina ho an'ny Tomasina, ho an'ny full point, hiditra restaurant, ho any an-dranomasina. Tena faly ary nenika. Tena namana tokoa izy. Manampy andinika kaiky momba ny fiainako. Tsy ataoko eo masony fa maratra ny lolo-po tokoa ny atao anatiko ato aloha e. Tena namana mihitsy izy ry neny. Tsy vitanao hoe mamety revitra fa mbola mandefa mailina ho anay ihany koa hanampy anay voalohany indrindra. Ary koa afahantsika amin'ny fanampy eo amin'ny fiainana. Ny fihetsem-po ao anatiny ao zarainy ihany koa. Misy tahotra ohatra ao anatiny dia zarainy. Inona ho no mampatahotra azy? Za rehefa naheno azy ny zara tamin'ny enan'izany tahotra ao aminy izany koa. Aza donoina ozy izy ny mifampitondram-bavaka manao ny arahabarimary isan'andro. Satria ao no misy ny hoe mivavao anay mpanota. Ankehitriny izao dia hoe amin'izao fotoana izao mivavao anay ihany koa amin'ny andro afatesanay. Ka tsy tsaroko tsony ange le tahotra e. Matahotra inona? Tahotra momba ny hafaran'ny olona ny tena nambarany rery neny a. Nasainy novakianay menadany ny hafaran'ny Antiokosa-Panjaka ao amin'ny boky faharoany Makabeo toko 5. Raha ny tantaran'ny Antiokosa-Panjaka indray aloha dia haiko tsenjery e. Mpanjaka nampijaly vahoaka. Olona miisa 4 alina nampijaliana sy ny vonoina. Ny 4 alina namidy ho andevo.
tsy mbola afa-po izy noho ny alo izany fa nitsofohany ankeriny ny tempoly. Enzana Le masina indrindra amin'ny tany rehetra ka sahanisy sy mitarika azy ny nakakeriny ny zava-masina tao. Nosimbasimbain'izy ireo ny toerana masina indrindra ary notereny ny jody andao ny fivavahany. Nosakana tsy hiainaraka ny lalàn'Andriamanitra sy handotony tempolyn'i Jerosalema. Izay rehetra tsy nanaraka izany dia novonoina tsy nanananantra. Nasaina novonoina ho faty amin'ny fomba mahatsiravina izay mandatsy hanaraka ny fomba fanao greka. Ao amin'ny toko 9 izany fampijaliana tsiroa amantany izany. fa atao hain'ny nenitsenjery mihitsy ane izany baiboly izany. Aza tapahanao aloha fa tsy mbola vita ny fanazavako. Toy zary neny. Nanaovany any Eleazara-mpampianadalàna ihany koa mbola ao amin'ny toko 9 ihany. Ao amin'ny toko 7 ihany koa dia mbola mitohy ny fanaparam-pahefana nataon'ny Antiokosa mpanjaka. Vakio dia ho hitanao inona ny ao. Any amin'ny toko 7, andininy 4 sy ny manaraka kosa no tonga amin'ny farafetra ny fampijaliana nataony. Tonga hatraminy hoe ataoko fasan'ny jody Jerosalema. Izany hoe hovonoany avokoa ny jody. Kanjy vao avy nanono izany teny izany izy dia nasiany Tompoandriamanitra Israely tamin'ny fery tsy nahate hijery sy tsy laitra-panafody. Eo indrindra ny tianenina sendra nahatongavana ao amin'ny boky faharoan'ny Makabeo, toko 7 milaza hoe mbola nentin'ny avinavim-pony ihany Antiokosa mpanjaka ka mbola nanome baiko anafaingana sy anatanteraka an'izany kanjo nikodidiny ka lesany tondra azy ka vao mainka mangana avokoa ny tenany. Ary kakana be dehibe no nivoaka tamin'ity vatan'ity mpakala fivavahany ity. Ary mbola velona ny tenany dia fa ndarakopana ny nofony, namoaka fofona farany izay ratsy ka na ny tenany aza tsy nahazaka ny hamaimbony. Ka inona nefa ny tiany ampitaina amin'izany? Dia inona mampatahotra ny sendra amin'izany rehetra izany? Kanefa raha ny olona mpanao ratsy ny tiany hatongavany. Ka tsika nga mpanao ratsy. Aretin-dosa ankeny nahazo any Antiokosa mpanjaka no izy mpamono olona tamin'ny fomba mahatsiraviny. Fa sika nga mpamono olona. Eo ary aloha jereko ilay nosoratany. Nataoko impression mihitsy mantsy fa sotso tsaroko. Aizato izany ilay tiany hatongavana. Zary. Ilay tiany hatongavana rery neny Mampatahotra mantsy dia voalaza ao amin'ny taratasy voalohany masindajoan'ny toko 7 andininy 5 hoe izay mankala ny ralànany dia mpamono olona. Ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izay mankala olona ane izany reneny dia tsy antenaina azo ny fiainana mandrakizay. Azafady, ianao aloha tsy fantatro. Fa raha za manokana efa mandany andro amin'ny fivavahana kosa no mbola atao hoe tsy azo ny fanjakan'Andriamanitra dia efa tsy rariny mihitsy. Raha zao fijaliako izao dia tsy manaika fa direct tany an-danitra. Tena direct tsy misy fisalasalana mihitsy. Araka ny toritenin'ny mopera nerineny dia ilipa aminany no niakatra direct tany an-danitra. Nefa efa fahagagana marobe ny vitan'Andriamanitra tamin'ny alalany. Mpaminany ny Baala 500 isa ny fanandrina taminy. Boky voalohan'ny mpanjaka toko 12 ary niakatra velona any an-danitra ny fanampiny. Boky faharoan'ny mpanjaka toko 2. Nahaliana ny toritenin'ny mopera tamin'izay ka nanjary haiko tsenjery mba amin'ny toko sy ny andininy nge. Tsy manaiky kosa raha efa nijaly tetỳ an-tany nefa tsy ahazo ny lanitra ka tsy manaiky efa hanao amboletra fotsiny tsotro izao. Asa moroneny fa za manokana aloha dia velim-panontaniana hoe voavonjy ve ny fanahin'ny Antiokosa mpanjaka sa tsy? Asa moa Andriamanitra rery ihany ny malala. Vavaka be dia be mihitsy nenitsika eny bako atao ahoana iny? Tsy nanazava tamin'ny Antsipiriany tokoa ngeny indra sendra fa ozy izy fotsiny hoe atao am-bavaka hoany izy fa tsy misy tsy vita ny vavaka. Dia ahoana izany ny vavaka ataontsika? Toa ahoana tokoa izany. Fontsika nakany amin'ny indra sendra raha tsaronao dia nieno antsika izy aloha.
dia avy eo nyresan'ny farany indrindra dia hoe za ezaka niresaka aminy hanampy azy tsy kelikely ho afaka amin'ny ara-helim-po sy ny tsy fankasitrahana an'izay mampijaly azy. Fa nareo kosa dia manampy ana amin'izany amin'ny fitondranam-bavaka. Entinam-bavaka izy izany mba hanana fofeny fankasitrahana. Izany mihitsy. Ary rehefa mankasitraka dia tsy hanana ara-helim-po intsony. Izay izany hitondrantsika mbavaka azy isan'andro. Io mbavaka masimary isan'andro izany tsika mba ho masim-bavaka. Sady ao misy hoe masina mariren'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro afatesanay. Mavesa-danja tokoa iny vavaka iny. Tena izany mihitsy ry jery. Izany eo ihany. Ainenitsenjery le toko sy andinin'le boky faharoan'ny Makabeo, ny farany Antio kosa mpanjaka. Za indray no saika tsy nahita lahatra ka ozy izy tamin'ny farany hoe inona ny fandraisan'izany aminy. Dia tsy nateny intsony aho. Kanjo rehefa nijereko ilay impression dia nahazava be taona hoe izay mankahala ny ralahany dia mpamono olona. Dia toy ny mpamono olona tokoa nginy raha izany sanatria satria nankahala ny dada. Indrisy mantsy. Tsy mihaino izy fa izy ny mpivavaka be ka direkta ho any an-danitra. Tankina tsy nateny aho. Dia ny vavaka tokoa izany ny atao be ho azy so antsika ihany koa mba tsy hankahalana ny velona na ny maty. Ny velona aza farafaratsy mbola afaka hiaro tena fa ny maty no mampalahelo tsy misy afaka hatory am-piadanana. Manahoana ianao ry vony izany tsy salama izany a? Tena mbola tsy nanao ohatr'izao mihitsy hatrazaitra sendra. Mihamarary isan'andro ny lohako. Tsy mahita toro mihitsy aho herinandro izay. Ny sakafo izay ihaniko tsy misy tafapetraka ao anatiko mihitsy. Izany rehetra ny mandreraka ahy. Ka sao dia tokony miditra hopitaly. Manahirana be izany sakafo tsy misy tafajanonao amin'ny vavony izany a? Alefa ho jerena mian-dalana ihany no fizotrany. Jery sao io mijanona miaraka amiko eo teo androany hijerijery ahetiko. Mba omeo ankely hoe izy azafady. Allo? Manahoana nendra sendra? Fa tsy misy vola hitondrana azy amin'ny hopitaly anie izay e? Eny ary fa hoentina menadahana izy. Misaotra sy mankasitraka indrindra rery nenina sendra andray tanana ny lany rehetra. Aleo aloha metraka taratasy kely ho an'ny bako aho hoe lasa nentina any amin'ny hopitaly neny. Mandroa. Dia manahoana ny ato ry jery a? Mazava loatra aloha fa tonga dia nitazominy dokotera ao ara-maso akaiko n'izy. Hitsangana kely hamonjy toalety araka izy a. Oe, ary ny karapoka be. Eny a, fananiny neny. Jereo aloha fa naratra be ny loha. Hafahafa be ty ry jery a. Tena nianjera tamin'ny tany izy ry jery a. Tena aretina fa afy ty. Jereo aloha fa mivandravandra be tahaka ny matahotra be izany izy. Ory neny a. Aleo aloha atsona mpitsaboka. Atso iaingany. Manahoana ianao ry neny?
neny tsy miteny izy fa ohatra mivandravandra be atsika fotsiny eny tokoa reny koa salompitsavo fa andesika aloha ivoakato tena afafa be ty aretiny tiry jery tome ratsy andro manalina ndeha atsotsika ny andrasendra ilazana ny fiombon'ny aretina dia izany zandry ny indrasendra no nitrangatra nahatongavanay tetỳ amin'ny hopitaly mezaka ny ho avy ahy andamindamina dia ho avy azadinono ireo afatrafatra ireo alohan'ny atongavako tsy adino rehetra ny indrasendra fa misaotra indrindra eto tokotany dia sanatry ve hoe misaotra anao tamin'ny zavatra rehetratra ny indrasendra tamin'ny fanampianao rehetra fa tsy tanany eny tsy namposiko lasa manako toy izao fo isy matsiro ny indrasendra ny fisarahana ny ezaka ihany fa ny anao ahoana kosa ny fanahany ireza fa hoentiny any ampasana ny mantsy iresa masiriny hoentiny any ampasana any hoentiny any ampasana tokoa ny adezerana sy ny lolobobe namenao ny fony hoentiny any any koa ny tsy fakasahana nandritra ny androm-piainana tsirineny dia ahoana ny fanahany mety ho vovonjy ve ny olona nezaka ny ela amin'ny fitiavana ihany no afaka eo amin'Andriamanitra satria izy tompo dia fitiavana dia ahoana eny tsy tokony ho very fanantenana tsika ary jery azakivy ka loza ny herin'ny andrasendra no nitrangy fa loza ahoany ohatra ny sanatry tsy nety ho faty zany izy fa nijaly fadiranao fa tahaka no hoe nampijaliany demony zany sady ny endriny indraindray mampatahotra be endrika feny fankahalana tena ratsy dia izay ilay ny antso anao teo iny efa tsy hitanay intsony izay natao mivavaka mafy izay menadaty eo anilany avy eo nyfafazany rano voasina araky ny afatra ao iny dia nasiana sapy le voasina teny an-tanany tena nomboka teo dia nanjara ny tony ny endriny ny arivan'iny izy no tomandry azakivy nareo anaka azakivy fa nareo menadangy no nitondram-bavaka azy atrinely sady tsy tokony ho very fanantenantsika satria tahaka andreo miaramila maty anaty izay nahitana sampy tany anaty akanjon'izy ireo voararany lalàny jody izany tamin'izany jody asa le mahery fo kosa nampirisika ny vahoaka mba samy hanao vokatra ho sorom-panonerana no tsy mety nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany nefa nisy ny sorona fanonerana ho an'ny maty mba ho afaka amin'ny fahotana izy ireo tsy misy azoko izany ry ny indrasendra ka zava-dehibe ny mitondram-bavaka tsy ho an'ny velona ihany fa ho an'ny efa maty ihany koa tsy izany very ny indrasendra azonao tsara mifampitondra entany ianareo dia ho tanteraka ireo tokoa ny lalàn'i Kristy araka ny Galatiana 5:2 araka ny fandiniana nataoko hatry ela dia tsapa fa samy hafa mihitsy ny fomba fahafatesan'ny olona ary
tsy misy afabelontsika rehetra na dia iray aza, tsy maintsy hijinja izay nafafiny dia ny ety an-taniny tsirairay. Zavatra efa niainako izao ambarako anareo izao e. Nahita fomba fahafatesana karazan'olona maro fa reto roa reto ihany no lazaiko. Ireo olona tsy manao andolo-po, tsy mamaly faty, olona vonina nompo fa tsy hotom-pona, ny olona malala tanana hamonjy ny hafa amin'ny lafiny rehetra dia endrika miramirana no andozan'ny tany. Rangara izay no raisiko ohatra. Olona faran'izay tsotra mandefitra trano mba anjakan'ny fifankatiavana. Tamin'ny ora farany nandozan'ny tany dia hita fa miramirana endrika izy ary niteny hoe elatra kely be dia be. Dia nieno aho fa nitsenain'ny anjely izy. Nisy ray hafa kosa nefa lehilahy ihany koa io. Olona efa tsy mahitsika eo am-pandriana. Tampotampoka teo lasa natanjaka be manao seula, miady mafy mihitsy fa toa misy mitady isitona angamba, dia miady dia mamelondry farany maty. Zany no fomba ny alany aina. Nefa nge zany dia olona mpamonjy lamesa isan'andro e. Mpamonjy lamesa izy fa mpisoloky, mpamita bahoaka no asa fanaony andavanandro. Lozy zany ry nendrasendra. Zany Ary ny lolo-po be nentin'ny any Ampasana. Matahotra. efa nanao izay ho afaka tsika tamin'ny fitondrana azy ambavaka dia mbola hotohizantsika foana zany. Misy dikana anie izany endrika tony nentin'ny ala in'izany. Enga nery nendrasendra. Tsy ho zako sy nahita ny neny any amin'ny afo be izany raha ny tena ho tonga ny an-danitra any. Ny vavaka ho azy no tohizantsika. Fa ny afatra ampitaina aminareo mianadaty izao hoe dia ny mbola velona dia meza mifankaty satria zany ny fisantarana ny lanitra dia ny ety an-tany. Misaotra ry nendrasendra. Ny olona tsy mba mandefitra dia tsy afaka ny ity. Tadiavy lalandava ny tsikitsiky eny amin'ny endriky ny hafa fa lova sarobidy ho antsika any an-danitra zany. Raha azo atao dia fadio, tena fadio no manao izay mampalahelo na mahatezitra olona, na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika faran'izay madinika indrindra aza. Izay ihany ny lalatokana ahitana ny asambarana dia ny eto an-tany ka hatrany an-danitra any. Tena misaotra anao ry nendrasendra. Sady nanome ohatra velona ianao no nanantanteraka an'izay voalazanao. Amafisinao amin'ny torohevitra mahasoa ihany koa zany. Andriamanitra no isaorana, izy no deraina. Ho azy anie ny voninahitra amin'ny taona mifandimby. Mampikaikaiky izao fiainana izao ka sarotra ny mitazona ny fo hadio lalandava. Mila fiafiana, fandeferana andresena ny ampibody izy toerana. Ny fitseritana ny anjaran'ny hafa, vady, arena, voninahitra, etc. No voalohany indrindra mahatonga ny atezerana, ny fankahalana, ny lolo-po ka mampaloto ny fo. Ny fo maloto nefa dia toerana moranjakan'ny satana ka zany nahazo any vony. Mila vavakandro amanalina elana amin'ny fitseritana mandoto ny fo sy ny fitite amalifaty tsy mety ho afa-po. Ny rarena dia mba tsy ho tratra ny tenin'i Jesoa tiany isika mianakafy manao hoe fa raha miara-mandeha amin'izay manana ady aminao ianao anatrika ny mpitsara dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dalana nareo. Fandrao tonga ny any amin'ny mpitsara ianao ka atolotry ny mpitsara amin'ny mpamatotra ary alatsaky ny mpamatotra ny tranomaizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao ambara-pahalohanao ny vareventy farany indrindra. Dia ny ety an-dalana ho any am-paradisa dia aoka tsy ho resin'ny fitseritana fa mafy zany teny hoe tsy ho afaka ao an-tranomaizina ianao ambara-pahalohanao ny vareventy farany. Lioka toko 12, andininy 7:50.
nentiny any ampasana nosoratan'ny akon'ny voary novelomin'ny ony miajany irena saloy anjariliva niaraka tamin'ny lemex sy arliva roalan raha manatsonina ndray feo anjariliva ny nana totosa